Nahatratra 20 ireo trangana coronavirus voamary no omaly 17 Mey raha araka ny tatona ataon'ny profesora Vololtina Antamary Daniel. Izany dia hita tao aorian'ny fitiliana natao tamin'ny olona misa 430. Nilaza ity mpitondra teny CCO ity fa ny iray tamin'ireo marary ireo dia ampiasan'ny ministeran'ny fitsarana na mitahiraka tamin'ny Mahajanga raha olona ny Toamasina kosa ireo 17 ambiny. Nanambara ihany koa ny tenany fa mitombo 5 ny olona sitrana. 227 zany izao ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara ka ny 300 ny mbola manaraka fitsaboana. Nosaziana teo anivon'ny commune Nahitana renivohitra avokoa ireo sarety sy fiara tsy manara-dalàna. Raha fahampatsiahivana ataon'ny tompon'andraikitra dia alohan'ny amin'ny 7 maraina, eo anelanelany amin'ny 10 maraina hatramin'ny 12 atoandro ary amin'ny 2 atoandro hatramin'ny 4 ireo sarety no afaka mivezivezy. Ireo fiara tsy manara-dalàna ihany koa dia nahiditra foriera avy hatrany. Araka ny voalazan'ny loharano Vaovao avy eo anivon'ny zandarmariam-pirenena dia misy 103 nisan'ireo fiara-pitatitra naverin'ny mpitandro filaminana tany amin'ny toerana niaviana raha nikasa hiditra teto amin'ny faritra Analamanga. Eo antotanisy io dia mahakasika ny herinandro lasiny. Nanamarika ny tompon'andraikitra eo anivon'ny zandarmariam-pirenena fa nahatratra 304 ireo fiara FIFAMOIVOIZANA nandalo ny fizavana. Maro ny anton'izany raha ny voalaza avy hatrany, ohatra ny tsy fananan'izy ireo taratasy fahazon-dalana na tsy fanajana ireo fepetra amin'ny fihibohana. 20 kosa ireo fiara nahiditra foriera. Misa eo amin'ny 200 kosa ireo mpandeha an-tongotra natao fizavana ka ny 704 amin'izy ireo no voatery naverin-dàlana.